ankafaliana trano no androsoana tokantrano tomboky lasy tomboky vavy isaky ny alarobia tahaka izao tonga soa atao anatin'ny fandarana sahilasy zao iarahany tenako Lilira Faralahy sy namana mpanolotsana Clémence Ranirina manolotra izy tia iresantsika ny vaovao mafana rehetra ary anasana vahiny mazava loatra manasanao ampanajana anaraka ny fandarantsika indray amin'ity ariva ity miarabanao Clémence Ranirina tonga soa indray. Miarabanao namana Lilira Faralahy dia faly mitsidika ny tokantrantsika indray amin'ity alarobia alina ity adindray mahery kely eo angamba ny rahantsika ao anatin'ity fandarana sahilasy zao ity inona moa zany ny Lilira Faralahy no resantsika voalohany ao anatin'ity fandarana ity fanadihadiana angamba ny mazatra. Mazava loatra fa fanadihadiana fa ny malina dia hoe mahakasika ninona le izy resa be tsy mety tapitra amin'izao ny resaka jirama trosa be sy ny sisa tsy teny betsaka fa aloha raha tsika ity fanadihadiana ity sady hirosoantsika ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra ampandrosoana ny vahiny ihany koa ao aorian'izay ndahary. Manoloana ny taratasy nalefa ny iraka manoka ny banky iray isam-pirenena ho andramatoa ministry ny vola sy ny teti-bola izay mitaky ny fanazavana sy ny famerenana ny fampiasam-bola nampiasain'ny jirama tsy araka ny tokony ho izy dia nandefa taratasy mivantana ho an'ny premier ministre lehibe ny gouvernement Tatsay Christian ny vondrona parlementaire atim tsy azo ekena ny tranga tahaka izao izay midika ho tsy fisian'ny fanjakana tsara tantany tranga izay mampiseho ny fanodikotiana-bola miopampany takin'ireo solombavambahoaka atima no tokony hirosoana faran'izay aingana amin'ny fanenjehana ireo tompon'antoka rehetra eo anivon'ny sampandrara miady amin'ny kolikoly no mafisin'izy ireo ny tokony anatanterahany anatin'ny fanajana sy fampiarana amin'ny fanajana ny lalàna velona ary mba ho fantatry ny vahoaka rehetra ny mahakasika izany. Ya dia raisintsika avy hatrany ny vahintsika amin'ity alina ity miarabanao iada tafaverina indray ato anatin'ny fandarana sahilasy zao amin'izao alina izao. Ya fanomeraba ny fandaharana sahilasy zao dia fanomeraba nareo mpikarakara rehetrarehetra dia misaotra melohanareo nanasana ivahiny indray eto amin'ity onjam-peo izay mahafinaritra aty anao hitafatafa sy adihevitra ho an'ny tombotsoa firenena ary dia miaraba nareo mpanaraka rehetrarehetra. Ny onjam-peon'ny MPS 95.4 tokoa moa dia mandray antsika dia ny MPS moa zany dia ny fahitalavitra sy ny Facebook ihany koa mandeha Facebook koa ny fandarantsika inona raha antsika teo iny tao anatin'ny fanadihadiana iny da ny isan'ny vaovao nanamarika ny herinandro faran'izay raha fitinina dia hoe mitaky vola amin'ny fanjakana malagasy ny banky iraisam-pirenena noho ny fisian'ny fandaniana moa dia tsorina angamba hoe tsy amin'ny tokony ho izy nandritra ny fanatanterahana ny tetika asa pagose tsy mbola nisy angamba ny toy izany hatramin'izay ahoana ny mety hoe fahitanao sy andikanao an'iny tranga iny. Ya fahitako azy aloha zany dia tratra ny tanjona satria ny filoham-pirenena dia efa milaza tamintsika fa itsika indray no ampindram-bola hatrany Comore zao zany tsika amerina mivola ny banque mondiale sy ny FMI zao tsika indray zany zao ny amy azy fa tsisy tsony no mame atsika ka zany mo ohatrany mampalahelo ihany le izy fa zao lay vola tsy vola kely ary voalohany indrindrany aloha lay vola tsy hoe vola hosamborona dia misy zanany na hoe nisy tsy nentina ataotsika dia voasazytsika andosazy tsy izay le vola fa nisy vola namen'ilay olona zany ny raha ny asa tamin'ny jirama mba entina hanatsarana ny fitantanana ny jirama dia avy eo le vola tsy hitapopoka moa zany tsy marina ny fanazavana tsy hita zay fandehany dia miteny le olona rehefa tsy ho hita ihany zay fandehany rehefa tsy laninareo ihany le izy dia avy ireno aloha le volanay satria tsy amin'ny fahamarinana zany ny fahalan'le izy dia zay mahatonga an'le olona verina izy io dia tsara ho fantatrinareo fa exercice 2018-2019 vola io zany hoe manomboka any amin'ny voalohandohan'ny volana 2019 ka hatramin'ny fiafarany volana 2019 zay zany le hoe exercice 2018-2019 fa tsy hoe tamin'ny nanomboka tany amin'ny 1er janvier 2018 akory tsy izay le izy. Exercice 2017-2018 ny volany tamin'ny 2018 fa ny exercice 2018-2019 dia vola ny lanina nandritra ny taona 2019 zany fa ny tena tsara ho fantatra dia zao lay vola tsy vola kely tokony zany ny fitantanana ny jirama makorinasa eo mpitantanana ny jirama ny orinasa jirama ihany rehefa manao ny asa rehetrarehetra araka ny tokony izy ao aminy dia tokony mahita hoe banga ny vola ao aminy amin'ny fotoam-piasana iny fa tsy miandry hoe aty amin'ny 2021 ty misy olona hafa any ivelany zany ivelany any mihitsy mitaky hoe tena tsy mety fitantananareo
zany zany tena tsy izy maintsy zany tokony tao amin'ny jirama de efa mahitan'io ary jirama zany a tsara fantatritsika fa minisitra telo miahany zany ministry ny vola miahany zany a ministry ny rano miahany zany a ary ministry ny énergie zany zany a tsy hoe misy zavatra mandehandeha ho azy zany ao ny zavatra ohatran'io zany tsy tena samba ny tantana orinasa ihany fa tsy azo ny saina eritreretina mihitsy zany hoe efa antonany maro ohatran'io zay vao hita hoe misy lavaka ato am'le any fa io moa tsy magagy ato Madagasikara ny tsy mampagaga an'io eto Madagasikara de raha isyko ohatra mihitsy ny aminareo mahitsy ny aminareo hoe eto Madagasikara no misy an'izany a mamboly rongolo le olona amina hektara nandritra ny taona maro fa ndray andro izy voatratra ty anosy be aty efa rongony 100 kilao ohatr'izany amgony amin'ny tomobile zay voatratra izy zay vao fantatra hoe de ohatrany hoe tany tsisy olona mihitsy zany le tany alany any tsika zany zatra an'izany hoe na misy eloka hita zao mandalo eo a de ohatrany afenipenina de anjanonjanona any de fa nanodina vola tany amin'ny jerama zany inga tsy olona avy any anaty azo na olona averia Ndranomanalina na olona averia Faravohatra na olona averia tsy zany inga nanodikodina vola tao amin'ny jirama zany fa olona ao amin'ny jirama ary za kosa no miteny fa tsy le mpanapaka jiro reny akory na reny releveur reny no afaka anodikodina an'izany vola zany tao amin'ny jirama fa misy olona ambony tompona andraikitra tao afaka manao an'izany tsara mikirakira an'izany tsara zany ny tompona andraikitra amin'ireny vola reny ary milaza ny ministera am'izao miteny hoe na miteny ianao am'izao hoe le izy hoe misy inventaire de misy zavatra tsy hita sy ny anina ohatran'izao pourfouille fa raha misy zavatra very de misy tokony misy olona migadra normal zany fa tsy hoe misy olona manevitra de tokony misy olona gadra misy very kosa raka ataovy misy migadra fa iza kosa de efa vola be io veraka de hoe de izy nge tena sy manahirany tokony misy teny français zay moa hoe qui s'excuse s'accuse mampieritreritra ihany satria ny fanjakana aloha iada tamin'ny alalan'ny ministry ny angovo de tena niezaka nitondra fanazavana nanadio tena raha zay ny azo ilazana azy hoe le fitondrana ny dombiasanay teo angenana voazavanao mazava moa izy teo exercice 2018-19 nresantsika teo zany hoe lay taona 2019 mihitsy ny tena resahana atao anatin'ity resaky ty 7 milliard ariary mahery ny lanina fahatany nandritra ny fanatanterahana an'le tikasapagos tamin'izany fotoana zany fa mifampitoy amin'izay ihany satria efa nazava tamintsika teo zany zay hoe diso be le fiarovatena napetraka satria tao anatin'ny fotoana ny tantanan'izy ireo mihitsy no nitrangany zavatra ihany de hoe anisany mangarahara fanjakana tsara tantana ady amin'ny kolikoly zany ny tena anisany lokalokan'izao fitondrana zao 3 taona nefa zay de nisesisesy foana ny scandale maro be amin'ny fivoahana dossier maro momba ny resaka fanodikidinam-bola iada ny fanondranana tsokosoko fanomezana tombontsoa eo pampana raha tsy resaka fa tsy ireo prime ohatra tsika prime ho an'ny tompony andraikitra eo anivon'ny jirama hatramin'izao de tsy mbola misy ihany koa ny mangarahara momba ny vola azon'ny Madagasikara ka nampiasaina nandritra ny ady tamin'ny valanaretina coronavirus inona ny zavatra mety hitranga rapitso raha mbola mitohy foana zany zao fomba ratsy ny fanjakana ny fitondram-panjakana ny amin'izany fanafenana ny marina izany tsika moa miara-malala fa hatramin'ny chiffre azy tsy tokisan'ny olona tsony satria tsy fiable tsy crédible no ndraisan'ny olona ve tena marina le izy hoe tsy prime fa partage de gâteau zany io raha ny tena marina satria io tsy vola kely le izy fa vola be de ny raha anjara le izy zany hoe mampangingina ny afa rehetrarehetra eny marina ane ny teny le ministra mety tsika ny tsy mahazo ny zavatra tena tiana teneny marina fa mety hoe le fitondrana teo alohanay ozy izy no nanao an'io fa ny fitondrana teo alohany nge le ministra ny soloany de izy directeur zay inga mety tiany soloana izy inga tsy niteny le fitondrana tany aloha la be tarino fa le teo alohanay ozy izy le teo alohany de le ministra ny soloany de izy directeur tamin'izany ka izy rehefa miteny hoe anina de ary raha nanao passation nge izy niteny mazava hoe misy tsy mety sy ny karazany efa zao directeur ianao tamin'ny fotoana io tompona andraikitra foana ianao zany tompona andraikitra foana nareo ny fitondrana zany tompona andraikitra foana amin'io zavatra hoe na inona tenenina ary raha ohatra farany fanina hoe raha ohatra hoe tsy anisany nandray anjara tamin'ilay izy ho anareo de teny ohatranay zay nge tsy nihinana tamin'io de miteny zay hoe tsy mety io tena miteny zay hoe tsy mety kosa le izy le izy tena mampalelo le vahoaka ary raha mba nisy fandrosoana le jirama tamin'le izy tamin'le asa zany
de marina le anina hoe manisy fandrosoana any le Jirama ranga fa mba ny zavatra diso kely de moro fa tsy zay akory le fanteny ke de manjary manahirana be zany de le izy zany a zay fotsiny tiako tenenina hoe iny zavatra iny a de resaka fotsiny fampandrina drisa fotsiny le filazana hoe nitetsy fa zao nareo zao mitondra de nareo zany zao le nanao anazy fa le izy zany mampalahelo tena Madagasikara ny zavatra ataony fitondrana am'izao iny hoe animban'ny firenena rehetrarehetra ary tsy ny mpitondra mihitsy ny mizakatry ny vokatry ny sanction rehetrarehetra amin'io fa ny vahoaka malagasy raha sanctionnen'ny olona tsika zao ohatra hoe tsy ara-iasy tsy amiampitsony izy moa tsy hoe tsy anampy anao fa ambany be ny fianamiasa ataony aminao de mety sahirana be tsika nefa ny raha mihoatra am'lay tantana vola nomen'olona raha tsy hainao ranga hoe men'olona vola ianao de ny mitantana ny raha tsy hainao ampandrosoana n'lay orinasanao de mieritreritra ave anao fa raha manam-bola de ho hainao ny tantana ny volanao ho ampandrosoana ny orinasanao nefa ny anao raha ny volanao nampiasainao tsisy mibedy anao na laninao azy fitinga volan'olona ty de hoe mety ho bedy anao raha laninao le izy de zay nefa sahanao ny nandany azy amin'ny tsisy fotony donc zany Madagasikara raha mieritreritra an'zany tena za tena tsy mino zany hoe raha manam-bola tsika de reo olona reo ny tantana an'lay vola de tsy ho lanilanin'ny fahatany mihoatra lavitra noho izao ny fandaniny azy tsy azoko inona ny Jirama tsy ny Jirama mihitsy ny orinasa sarotra velomina Jirama sady izy rery no mamatsy jiro sy rano eto Madagasikara izy rery ny fian'io minisitra telo miay azy ministry ny rano ministry ny vola ministry ny énergie nga misy orinasa matanjaka be ohatra zany ny vahoaka malagasy tsy maintsy manjifa arak'izay sitrapony ny Jirama ny vokatra omeny eo akoatran'izay ny Jirama no anisan'ny fitaovana ray entana anaovana androsy any ivelany angataham-bola zay nazahoana vola be kokoa tsy mino aho hoe Jirama zany sarotra renina fa tena anisan'ny orinasa mora renina io fa le finiavana ny tena tsy ao ranga tena le fanapotena le firenena ary io tena animba be ny fiaraha-miasantsika za tena taratra ray ny fitavozavavana ny fitondrana am'izao io araka ny tenin'ny Norbert Lalatsiro président Norbert Lalatsiro honana mety mitavozavoza fa za mahita hoe tsy mitavozavoza ry zalahy le fakanan'le izy fa tena atao ny tsara mihitsy zao tsika de tsy aritra moa ny ilazana fa ny any anatin'ny Facebook ny mpanoana ny fitondrana zao de efa tena tsy mahita ho tenenina tsony am'izay teny entina iarovana ny fitondrana ka any ka lasa mivoana be ny fanohanana ny fitondrana zao raha zavatra hita am'izao fotoana zao so ihany moa zany ny mpikirakira Facebook fa efa mahafantatra sy mahalala izy ireo soma tsara zany mikasika an'izay fa akoatran'izay ihany ko tsy aritra koa ny ilazana hoe nyresaka mantsy lility hoe ohatrany hoe ny teny ministre hoe tsy izy ny tompon'antoka fa mampametra-pantanina ny mpanao Facebook ihany koa hoe rehefa inona ny tompon'antoka zao fitondrana zao ary rehefa inona tsy tompon'antoka satria raha nanao andrendreo kady arivo reny de nametraka tsara mihitsy zany hoe de continuité de l'état nefa de lazaina fa zareo no tompon'antoka tamin'ny fanamboarana sy ny fanatotsanan'ireny fa rehefa misy ny vola atrosa takin'ny banque iraisam-pirareny raha ty resaka tranga Jirama ty de miala ilany hoe ny fiten'ny tanora milaza fa tsy tompon'antoka ao anatin'izay resaka coronavirus lilira faralahy teo de nyresaka mangarara ihany koa malaza zao ny Omicron izay variant vaovao ary efa etsy Afrika Atsimo no firenena isan'ny ahitana azy ny firenena hafa indrindra any Europa na de mbola ataontsika hoe vitsy aza ny tranga de efa mamoaka avy hatrany ny antotanisa ho fatabahoaka eto amintsika nefa de tao tompotrano mihony ny vahoaka malagasy makasika indrindra ny antotanisa momba ny coronavirus misy eto hoe karazana variant misy eto inona avy manahoana ny antotanisa na de ny cache-bouche aza moa zao am'izao fotoana zao dia ohatrany tsy vitan'ny fanjakana ny mampanaraka ny vahoaka ny fepetra makasika an'izany ny any hita ankehitriny de ny fivezivezen'ny reny ambulance na mpitatitra marary reny inona iadany mety zavatra hitranga raha pitso raha mbola mitarazoka ohatran'izao ny fandraisana raikitry ny fanjakana mahakasika n'ity fitantanana n'ity valana retina am'izao fotoana zao ty raha hoarina amin'ny teo alolo zany le izy zany le fantaniny efa mipetraka tatsy de lelako tena verino ndray le izy zany de ho valiko le makasika an'le aretina nge hitanareo fa vao mipotra le aretina de betsaka ny manam-pahaizana mipotra
betsaka manam-pahaizana mipotra ary manomboka hatrany amin'ny foloan'ny repoblika manam-pahaizana tampoka amin'ny resaka fanafodiny izy io mpatonga hatrany amin'ny tsy haiko mpamafalalana sa inona mahita hoe zao ny fanafodiny zao ny fanafodiny nefa ny zao misy zao olona professeur milaza fa manana fanafodiny fa mbola tsy avoaka n'le izy de mampalahelo zany mieritreritra an'izany hoe raha tena manana fanafody mahasitrana le coronavirus tsika raha tena manana n'lay fanafody afaka entina miady am'le coronavirus tsika de maninona ny tsy avoaka maninona ny tsy ampiasaina maninona ny tsy atao fa maninona ny mbola ampilendalendana eo zany le vahoaka malagasy fa tena isy le izy zany zany aloha zavatra tena hoe tena anisan'ny mampalahelo am'le izy le fitantanana an'le aretina hatramin'izay indraindray zany tsika te anontany mihitsy hoe mba firy re zao ny olona nijeren'le karaha-plangeda be iny de sitrany tam'le coronavirus tsy hitatsika hoe nisy écran-plat be ngeda be nampiteraka resaka tam'le corona io ady am'y corona ny asa natao ny vidanana an'le izy tsy fantatra ntsony hoe inona netin'le izy farafaratsiny zany le tele ngeda be iny mba tokony mba mipetraky etsaina alakely etsy de mba azo vakivakiny eo hoe zao ndray ny voa ary ananina zao ndray ny voa aty ananina mba fantatra zany na de ataoko hoe fa hoe roso telo ary ny voa am'le izy satria fatary fa telo ny etomboan'ny olona voan'ny coronavirus teto Madagasikara ndikan'izany raha mbola mihoatra ny telo ny vo de mbola grave be izy zany eto amintsika satria telo ny etomboany rehefa latsaky ny telo sisa ny olona vo eto de zay tsika no afaka miteny hoe manomboka maresy an'le coronavirus satria zay ny andoany io zany tsy maintsy misy point de départ foana ny zavatra rehetrarehetra hoe taizitsika nainga teo amin'ny olona telo vo tsika nainga nanomboka ny kaikaiky olona telo vo zay ny nandraisantsika ny état d'urgence donc rehefa mbola mihoatra ny telo ny voa de mbola tena ao anatiny lay ady zany tsika io zany tsy resaka hoe variante zao hoe ohatran'izany io le variante hoe tonga eto ny eto Madagasikara nge nosy io coronavirus io tsy zavatra amboleny io de hoe maniry eto Madagasikara fantatsika tsara fa raha tsisy mitondra eto io tsisy matoy tonga eto nisy nitondra de verika any ny resaka tsy ngamba tsy le olona mipetraky ry besarety sy ry ravoangy sy ny anny ry no le olona sahirana kely rehetrarehetra ohatranay reny no andeha hitondra an'io hiditra eto Madagasikara fa olona manana an'le frengeza be avy any andafina ka aty zay zany no afaka mitondra an'io aretiny io tsisy io aretiny io tsy hoe nety mivoromailala io na ohatran'izany fa olona avany amin'ny fireneka fany taingina roplanina tonga eto Madagasikara zay no mitondra an'io aretiny io am'izao fotoana zao be dehibe no manapa-kevitra manidy sisy tany tokony roso am'izay ve tsika ao anatin'le fitantanana an'le aretina sa ve indray ve sa ve za zany tena miteny anareo hoe tsy tiako resahana zany hoe manidy sisy tany zany tsy mbola nisy sisy tany nidy zany teto Madagasikara midikany io midy sisy tany nge de tsisy miditra tsisy mivoaka fa tsy mbola nisy an'izany teto nisy niditra sy mivoaka foana teto io aretin'io tsy hoe olona ihany no mitondra azy fa raha nisy entana voakasiky ny olona tany ivelan'ny tany olona voany ka tonga eto reny entana tonga avany reny nge tsy atao testa PCR fa le olona ihany zany mahatonga n'lay olona anankiray nisy masera anankiray zay narary de sitrana de rehefa vezy ny voaka ny hopitaly de rehefa tonga tany aminy izy de vo daholo indray le olona satria le entana nentin'ny ala vao amin'le hopitaly tsy nisy traitement tsy nisy ninona tonga ny tany am'le faritra nisy anazy de vo le olona tany ka raha io tsy hoe idina ny sisy tany tsy any angamba le izy fa tena hoe fandraisana ndraiky inona marina ny raisitsika am'le ty fiarova tena miady marina am'ty aretiny ty ve tsika ny vola idina am'ty aretiny ty ve tena iadivatsika am'ty aretiny ty tsika nge nahita nisy tomobile be dehibe 4x4 na ampiasaina teto androany afa noautocollant petaka aminy covid raha pitso hafa ndray noautocollant mipetraka aminy le tomobile 4x4 fotsifotsy any zany nge zavatra nisy teto zany nandritra ny fotoanany covid iny tsy fantatra otsony hoe ity le don avaiza iry le don avaiza ary anaovana inona ny ambulance reny moa zany de efa tsisy hitatsika tsony zao nefa le aretina mbola eo manahoana ny inventeran'ireo générateur d'oxygène efa azotsika rehetrarehetra reo aiza daholy misy to mbola mipetraka any anaty carton maninona mipetraka eo fa tsy mandeha zaraina any amin'ny hopitaly rehetrarehetra any maninona tsy efa près daholo ny faritra rehetrarehetra mifandraisana an'io satria tsika de miara mahita fa misy variante vaovao le izy maninona tsy efaina ny karahamandreo ankizy zay niasa teo aloha mba hahafana miverina miasa ndray hiatrika an'ilay covid vaovao zany tokony zany zavatra petraka raha hoe any ary na de taotsika aza hoe
tsy mieritseritsitsika fa tena ho mafy io eto amintsika tokony efa vonona am'izany tsika farafaratsiny omena ny vidikatsemboany lay ankizy nanao an'le asa tamin'ny coronavirus teo aloha mba hamparisika ny hafa ndray zany raha misy sanatriny vava fahatongavan'le izy ary tsy orerynge ny aretina mety ho tonga eto fa betsaka e za zao miteny aminareo a be deabe nareo mahita ankizy zao voany lagaly voany ny endra mitovitovy moa le ny endra sy le lagaly fa le lagaly zany ny misy eo amin'ny felatanana felatongotra fa ny endra zany amin'ny party malemy reny zany zany de efa misy ny andray de zany koa zany tokony efa tonga de efa hiazaka zana ary io any amin'ny faritra iva zany tokony hiazaka zana be fa tsy andrasana efa ho tonga any amin'ny faritra avy vao hoe efa vomim-panakarena vao hoe fa tokony mba jerena aloha ihany eo moa zany somary olana iada hoe ianareo mianadahy mihitsy moa ny resahako am'le izy hoe lay tsy fanandrofiny ny andrasana sy ny atolotra foana ho any olana eto amintsika lasa fiteny mahazatra le hoe tsy mahalala lahara-pahamehana zany mihaino an'izany zavatra resahanao zany amazy de hoe aiza ho aiza tokoa moa zany le fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana le ady am'le aretina vaovao voareko malo zao de hoe efa mananike ny 450 isanjaton'ny mponina any Canada no vita vaksiny am'izao fotoan'izao ary tena savaina traizatraiza le pasy zany am'le hoe vita vaksiny ianao na tsy ho antsika manokana efa nandrasan'ny malagasy efa ela zany ohatra omeny mpitarika izany ny am'izay tokony hiarovana tena fa de ny filohan'ny mpanohatra Andriamatoa Marc Ravalomanana indray no nanome ohatra tam'izany tsy aiviko moa iny satria izay le zavatra andrasan'ny vahoaka fa miresaka tsika hoe na de farafahakeliny aza mangarara amin'ny fitantanana hoe ny karaman'ireo ankizy ny sasatra sy ny tsabo ireo manahoana fa ny zava-misy vaovao nanamarika tamin'ny herinandro iny koa mantsy aza tamin'ity herinandro ity ny fivoahan'ny didim-pitsarana mahakasika ny ravinambinina mino afa tsaroanao tsara raha tsy hevintsika kely moa de izy lay niezaka mpiasa eo anivon'ny ministera izy ministeran'ny fahasalamana fa niezaka izy mba hampahafantatra hoe misy ny resaka fanodikodianam-bola ataon'io ministera io fa ny mampalahelo de izy indray no lasa voasazy ankehitriny voasazy mandoha vola hatrany amin'ny iray tapitrisa ariary iny ny antony izay mahatonga an'izany sazy zany miatra aminy de lazainy izy fa nanala baraka ny fanjakana raha ny didy nivoaka tamin'ity herinandro ity no jerena iada mitodika aminao hoe ahoana ny fahitanao an'indrara iny indrindra mahakasika an'ilay didy moa zany mifampitohy amin'ny resaka aretina ny resantsika teo de fandoha vola aloha zany ngiaravinambinina aloha satria narala baraka fitondrany fa ny zavatra tokony ho eritreretitsika kosa fa itsika ve de miteny hoe voninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara ny mamerim-bola za zany miteny an'izany zao atao mahazo atsika amin'ny an'izao voninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara ve no lasa firenena farany manitra indrindra fa manina le mpitondra na tonga ny Madagasikara miteny zany toeran'ny fahafambaraka zany tsy ho voasazy raha oharina amin'io sazy mahazo any ravinambinina io zany tokony ohatrinona zany ny sazy alohan'ireo mpitondra reo satria manala baraka ny fitondrana manala baraka ny vahoaka malagasy mihitsy ahoana ny fipetraka izany zavatra zany zay fotsiny ny anako fa ho ana aloha Andriamatoa Ravinambinina zay efa nambarako ombenombeny ny fisehoana zany ny joro hoe nanoana azy tam'le izy tsy natao satria ny tena mpanao politika mba tsy antana ny resaka hoe mirona ny mpanao politika ny ao arinany navela izy ny ary tena malalaka ny asa malalaka fa de ny an'ny azonay nataony zany de tena ary nataonay de nivavaka ho azy mba ho tonga mba hanana fandresena hatram'izao fa ny lesona azo tsoahana koa amin'ny fihetsiky Ravinambinina de tsotra kely manana zo ny vahoaka tsirairay ny malagasy tsirairay ianareo efa misy olona name ohatra io fa azo ny malagasy tsirairay isa-tokantrano ny tsy manaiky ny tsindrazoleny ny tsy manaiky ny ampimamba ataon'ny mpitondra ny tsy manaiky ny tsy refesy mandidy ny tsy manaiky nyreo tsy maty manota tena zo fototra ary ijoroana afaka atao tsara ny manatsikafina ny manatsikera ny tsy mety rehetra eto amin'ny firenena am'izao ho an'ny tombotsomba vahoaka satria nahatsapy izy fa tena ny vahoaka mihitsy no voatorotoro potika am'ilay fanaovana n'ilay tantely afadrakotra ny volam-pirenena ny joro izy ianao vahoakana isa-tokantrano koa mba ho Ravinambinina anaraka n'izany toetra zany aza miandry hoe hiditra amina antoko politika ahako hiditra amina société civile ahako hiditra amina fikambanan'olo zao ahako
fa ny filazanao ny zavatra tsy mety anankiray eo amin'ny fiarahamonina de ahafahan'ny fiarahamonina mamaolana sy mandroso ho an'ny tompontsoan'ny firenena raha ho azy iny zany a zay ny ana ny zavatra hitako tena hoe lesona lehibe mavesatra lehibe a azo nytsoahana tamin'ny ndraraha ny ravinambinina eny mbola mitomby moa le fitsarana za mino fa enatra ny tsy anaovana azy iny ho afaka madidio raha ny tena raha ny fandehany zavatra misy rehetrarehetra fa de tsy fantatry moa zany a ny fitsarana moa manana ny zony sy ny fahefana izy tsy zo fotsiny anana ny fitsarana manana fahefana koa izy am'izay tiany anaovana azy de anjara ny mieritreritra fa zao ny zavatra tokony isainany eto amin'ny firenena de zao andrindra ho anareo mbola mitondra reo tsara ny manana n'ilay fotikevitra hoe lazao amin'ny vahoaka ny marina mba tsy ho diso am'izay antenaina izy fa raha zavatra diso foana no teneninareo a de vao mainka ho diso koa izy amin'ny fanantenana mety hiteraka zavatra hafa izany zavatra zany efa misy moa ny teny fanentanana fa mbola tsy mifarana koa ny fandarana fa mbola tsy am'y fandarana tsika ary mbola fanatsara ny adevitra satria de resaka kely toekarena indray tsika manomboka eto a mbola mitanany sainy maro iada ny LFI na ny loi de finance initiale teto-bola mpanjakana ho antaona 2024 eo aloha mikasika ny fitombon'ny arkarena izay vinavinain'ny fanjakana hoe anao dingan-dava miainga avy any miiba 700 a ka hatrany amin'ny miaby 500 mahery kely izay a eo ihany koa ny hetra izay nampitomboana amin'ny bondion izay nampimenimenina n'ireo mpisehatra amin'ny sehatry ny savony a ny fampianana ny fempotoana tsy fandoava-ketra ho an'ireo orinasa afakapa zay niteraka resabe ihany koa ho an'ireo mpisehatra ao anatin'izany sehatra zany a fanontaniana de hoe ho tratra ve ny vinavina raha ny zava-misy ankehitriny any amin'io fitombon'ny arkarena vinavinain'ny fanjakana io a ary azo antenaina anatsara ny toekarena ve ireo fepetra izay noraisina ao anatin'ity LFI ty am'izao fandehantsika zao ve ny tianao resahana e am'izao losa zao manko le mahatonga na manontany tsara hoe am'izao fandehany zao ve eran-tany a samy malala daholo tsika rehetrarehetra hoe eran-tany zany tratra ny covid de rehefa tratra ny covid eran-tany zany de niembotra daholo daholo niembotra daholodaholo ny akole mieran-tany a niembotra daholo daholo anisan'izany tsika niembotra fa zao itsika niembotra io ndray a itsika io tena efa nanana tanjona tany am-pendohana ny vitesitsika vitesina TGV zay ny vitesitsika zay fa itsika tsy niova vitesina niembotra raha fa tsika nandeha am'le vitesina TGV any aingana be le femora atsika zany mihitsy le zava-misy eo satria tsika nitazona an'le vitesiny lokalokany tsika de vitesina TGV niembotra ny firenena rehetrarehetra eran-tany momba ny covid niembotra tsika fa tsika vitesina TGV niembotra tsika dépassé tsika daholo daholo le mahanitra tao aorianatsika rehetrarehetra dépassé tsika daholo daholo fa raha tsika tonga tary amin'ny voaloha tary oa arrivé voaloha tsika eo vao tonga saina ramoka le mpitsara hoe nareo io voaloha fa voalohany amin'ny fara mahanitra indrindra eo zany ka zay ny mahatonga manontany tsara hoe am'ty vite am'ty lalana le atsika ty ve le resanao zany fa raha am'zany a ozaka hoe ioaratsika hatramin'ny départ zany raha izany allo le izy a le raha zao le fisondran'le firenena zao tena le aloha le marche arrière aloha zany ajanona de aloha mba ahodina zany le anina de mba atao marche arrière ihany fa mandroso zany na vadika marche avant am'izay tsika tsisy afa-tsy zay a na tsika atao marche avant na toizatsika ihany io sens io fa ahodina mihitsy le izy aloha de mitoy marche arrière ihany tsika fa mba mandroso makany am'le le zany misy amin'ny économie nge resahana io hoe fitombon'ny arkarena fo be io de hoe ho tratra ny arkarena fo be ho tratranao 500 zao ianao ve aty amiba 700 zany de hiakatra ianao raha ataotsika nge mahazo 700 zany tsika de tonga am' 0 raha mahazo 700 tsika de tonga am' 0 ny firenena matanjaka be reny aza zany a manao a roa 300 tsika aloha ve zany avita 700 fa raha itsika kosa hoe raha vita hoe 1200 de lasa 500 aza tanteraka tena tanteraka mihitsiny a lay soratra ngeda be napetaka nge ameretsy anala kely hoe manomboka eto le falinofony zao tontolo zao manomboka eo tena manomboka eto Madagasikara raha izany atratra an'izany tsika ary za mihiny fa matoa izy nametraka ny soratra io zany a eo mihitsy mifanombohany nofinofy fa sady tsy azo raha amin'ny économie zany tsy azo resahana hoe zavatra ohatran'izany ny économie matoa ianao zany samy teny amin'ny économie
hoe anao zao isanjato amin'ny PIB misy asa atao ao inona ny asa atao ny asa atao voalohany indrindra de hoe zay ny voajanahary voanakotro ray lasa voanakotro zato mamboly zany namboly ve tsika mitombo ve ny fambolena ataotsika ireo efa vokatritsika ve aitsika ve manaparika azy satria ny vokatritsika zao tsy haitsika ny manaparika azy misy ovy any Faratsio sy ny karazany any 300 zao ny kilao zay avy nandeha lavitra ho de mahafantatra tsara 300 zao ny kilao tsy hita zay anaovana azy raha milanja zany tena rayada raha milanja eo amin'ny 30 kilao fotsiny zakany ovina 30 kilao koa vena atao fera ty Antananarivo fa tsy fa lalana tsisy tsy afaka hitonana am'taonina ratsy ny lalana fa raha tsy zany tsy mijaly ohatry zao rangatsika ny ovy na ny any etsatsoatany nge le karoty etsatsoatany ary tsy tonga aty be de be zany le vokatra any ananiny be de be fa tsy tafakatra eto Antananarivo na ny ataontsika ny vary any andapa ny vary manitra any andapa sy ny karazany betsaka fa le fiakaran'ilay vokatra makaty zany tsy tonga be de be zany le vokatra any ary io nefa ny fipetrahan'le vokatra any fotsiny de mampiravoravo tanana n'ilay mpamboly ndraindray satria mitohanao am'le izy misy mampiakatra ihany le izy fa ilay mpanera tena mpanararoatra zany zay mividy amin'ny vidiny faran'izay mora ary mivarotra amin'ny vidin'izay faran'izay lafo de manaka-reny izy zay fotsiny manahirana ka reny zavatra reny nge tsy hitanao hoe ampiakatra ny PIB ahoana ny mahatonga an'io retirety maro isan-karazany io manko de le resaka hoe fitrandrana renakibon'ny tany ngeza be reto de ny fampanantenana amin'ny fandehanana ny resaka momba ny tourisme nefa ny za miteny fa nany amin'ny tourisme fotsiny ary ho sarotra atsika mife azy satria ny any ivelany zao aza misy mba fantatro kely any io ny any ivelany zao de fa mieritseritra am'le hitanareo hatram'izay fandefasana ny tourisme tour opérateur any nge mandefa le olona makaty de le tour opérateur any zany defa mandefa le olona makaty any daholo mipeye le vola rehetrarehetra de tonga aty le olona kely ny vola miditra amitsika ambinambiny kely reny rofotsika amin'io tourisme io fa ny olona ny tena mihinana an'io fa le juste le finanana kely an'le steky finanana kely an'le sakafo gasy aty fa andavandavana kely an'le zavatra kely aty reny tsisa hitatsika de betsaka le izy amitsika satria moa tsika raha teo ambany be le volatsika de betsaka le izy amitsika fa ny tena marina ny tena betsaka lavitra anao io tsy tafiditra tsika ary zany le anekeko an'le tenin'ny président Ratsiramonana hoe mitavozavoza le fitondrana be de be ny fitavozavozanao de be de be zany vokatry zay le vola tsy tafiditra bolo resantsika zany anyorina ny momba ny etra sy ny andreny be de be be de be fa tsy te hiala lavitra am'izay resaka LFI zay ihany satria eo le teninike tsy mifanandrify foana le zavatra azafady aloha misy zavatra tsaroky kely de sao de adiniko le tsy mifanandrify ny andrasana sy ny atolotra nisy kisarisary zay navoaka ny olona tamin'ny Facebook alaksiny moa fa tsy voatondraka teto le izy fa adiniko fa mamonjy dokotera zany le rangahy hoe tena tsy salama rehefa nyzany mpitsabo de nijerena de tsy tena manana olona ianao ry namana fa anoanana ny mahazo anao fa de ndany ianao mijery ny kianja de voky tena efa zany zany misary andavanandro iainan'ny olona rehetrarehetra de mitovy am'izay mihitsy ty resahako ty hoe tena any amin'ny zavatra tsy mifanandrify ny resahana resa be mihitsy ny fanokana ny fanjakana vola mitentina 700 miliara ariary anafarana fitaovam-piadiana atao inona de ho ampiasaina aiza fa ahoana lara-pahamehana ve zany fantanina be de be mihitsy no apetraka ireo mpikirakira tambajotra sosialy vantany vao nivoaka iny vaovao iny iady ahoana ny fahitanao an'iny resaka anankiray iny za aloha raha mijeren'le vola mijeren'le vola io be de be le vola azaka fa za tsy manana resaka betsaka tena be de be fa raha mividiny raha io vola io nijerenaka mividy kalakytsika na le basany aindy io mety lanja telo afa miaramila tsika raha oharina amin'ny isan'ny miaramila zao sy le gendarme sy police zao mety lanja telo afa zavatra olona vola be nge le atokana am'le izy mety hiteny le fanjakana hoe hoentina miady amin'ny tsy fandrimpanemana fa tsy fandrimpanemana nge olana fa tsy fototry ny olana rehefa mitondra orinasy ianao na mitondra firenena ianao vahanao ny olana mandritry ny fotoana foy fa tsy maintsy ataonao aigny anaraky ny tokony izy miana foana n'lay fototry ny olana rehefa tsy foananao le fototry ny olana verina ihany le olana donc tsisy fotony zany le asa nataonao zay le tonga am'le tsara fa tsisy fotony
fa tokony zany tsy maintsy lay fototra lay tsy fandrimpanemana no ilainao vahaolana ingezabe maintsy nao atao raha na vahaolana amy tsy fandrifalemana amy basy mba efa ela ihany kosa aloha no lamo matety basy ane zany efa nafarany ny amiral dideratsiraky zany vo farany teo le président nay nitondra ohatrany tanky mandeha amy rano zay fa tsy mahavaolana ny fananana basy fa ny olana ndray arany eto amitsika ny basy eny tanan'le maramila ndray lasa an'le dahalo ka mety azo be dehibe ry zala raha ohatra misy be dehibe tonga koa aleo zany lay tena problema ny vahany aloha le tena olana lay tsy fandrimpanemana ny vahana anisany a ny tsy fisiny ny asa ny asa hatram'izay efa ataotsika hoe kely fa mbola ny kely izy tratran'le covid de zay zany le tena hoe tiako tenena hoe aleo aloha tokony hojerevana daholy ny olana mahatonga n'lay tsy fandrimpanemana fa tsy fandrimpanemana eto amitsika nge tsy alatromby fotsiny io lay entina andrebirebe nasaina fotsiny io resaka alatromby io fa ny resaka alatromby azo vahana tsara zao atsika somary lafilafo ny nomby teo zao vao gré fotsiny ny vétérinaire de efa tsisy omby vonoana de mena ny alatromby mena ny omby miakatra tia Tananarivo ary marina mihitsy ny tenen'ny olona hoe zay eto Tananarivo tena mierimina-kena be nefa tsy miompy omby donc ny omby avany amy sisiny ihany no miakatra eto zany zany mila jerevana io ahoana ny fomba hijerevana an'izany fa raha ohatra my bokon'omby mafoana ny alatromby ajanono ny copie anjasa fa bokon'omby atao de amizay tsisy mangalatromby fa le izy zany misy zavatra manahira-tsaina ohatran'izany eto am'ty fireneny te fandrebirebena zay le izy aiza veranga de bokon'omby koa de ho problemana fitondrana zany tsy tena tsy hitako hoe aiza loatra le analyse ny problème eto am'ty ny eto am Madagasikara tsy bokon'omby fa hanina tsy misy hanina kely misy vahoaka tsy mihinan-kanina ny atsimo tsy mahita hohanina ny olana eto Madagasikara de vokatry ny covid be dehibe ny orinasa tsy maintsy nampijanona ny mpiasa tao aminy voatery tsy adosoniza tsy adosoniza zany fa andraikitra sy anjaratsika kosa no mamerina n'zany asa zany mamerina n'lay olona hanana asa ary fataro tsara fa misy olona 5 taona nasoronao tamin'ny asa raha hitady asa zany rehefa aveo sarotra ny ahitan'zany asa satria efa antitra efa 5 taona zany efa tanora ndray mahazo toerana ny tanora de le 5 taona io nefany mamelombady amanjanaka be sarge zany zavatra zany tokony ho jerevana tsara zany ary tadidiko tsara fa za taloha nampianatra tam'le hoe AFP le association de formation pour les adultes en Afrique ny tena antony natonga an'io tany Afrika nisy ady foana le famonoana de rehefa aveo zany rehefa milamina le tany de lay olona lehibe manomboka amy 5 taona ny miakatra eo tsy mahita asa satria lay orinasa miorina de ny tanora ny raisina satria ny tanora maro anisa de reny zany no atao zay azahoana an'le anina de le olon-dehibe zany nanana fahaizana intellectuel fa tsy manana fahaizana zany amin'ny resaka mombany hoe asa tanana zany de nefa izy na any am'le intellectuel tsy tafiditra miasa mihitsy fa lasa an'le tanora de zay ny natonga n'le hoe formation ny adulte zany mba hahafahany ay asa tanana mba hahafahany miasa na de asa informel ary ny ataony am'izay fotoan'zay zany le izy zany misy zany tokony zavatra hipetraka eto amitsika am'izao fotoan'zao tokony efa hoe rosona zany fanomanana zany zavatra zany fa tsy ohatran'io fotsiny hoe mandehandeha fotsiny ho azo ohatran'io tsisy programme zany tsika tsisy programme eto tsisy politika misy programme mpanjakana zany tsisy an'zany le velo rano tary any eritreretina mbola teny efa velo rano efa tsisy vola misy PM tsika fa tsy tena mitiasika zay indrindra satria zany ny fanjakana zany zao sahirana ny teneninao teo hoe voalohany mainga avy any farany zao misy atsika de mba miezaka mitady vahaolana ny fanjakana de ny vahaolana hitany de ny banky Rothschild and Co no nitodian'izy ireo nefa ny na tiana na tsy tiana tsy maintsy mijery ihany koa tsika ny ataontsika hoe expérience ny firenena avy any ivelany de raha hijery ny traikefa ny hita ny Malaisie tao anatin'le izy de tena hoe mivoady tanteraka mihitsy angamba ny firenena io satria raha niara-niasa tamin'io banky io de tena niteraka fatiantoka tokoa an'ny firenena zany ary tena hoe lasa mivoaka gazety ary nalaza ratsy mihitsy moa zany tao anatin'izay raha io fiara-miasa tamin'io banky io zany am'izao fotoana zao nefa niaraka ny teneniko teo zany de mitodika makany ny fitondram-panjakana
tena vahaolana ve zao lalana isafidiny ny fitondram-panjakana ankehitriny zao satria raha tsy diso de efa tamin'ny 15 novembre no nanomboka ny fiaramiasa manahoana koa ny fanaovana fiaramiasa ohatran'ireny ny ada hoe azo atao ny fitondram-panjakana fotsiny amin'izao ve zany zavatra sa tokony mba mandalo ny antemera-pirenena ny antemera-rotota moa zany a de tsy andanin'izay mikasika ny fond souverain ihany koa hoe efa mandeha ny fandaninana io de zany koa hieritreretin'ny fanjakana ho vahaolana amin'ireo olana marobe zay avy noresahanao teo any tokoa ve ny lalana zany ho atsika tena le eran-tany zany ianao a mbola tsy nahita mihitsy eny ianao firenena zany ataontsika hoe atao aloha le firenena mahantra zany resahantsika andalam-pandrosoana firenena andalam-pandrosoana rehetrarehetra na inonina politika napetrany ka nampidaraboka an'le firenena nampahanitra an'ilay firenena no vao maika nampahanitra an'le firenena de zao ny zavatra fataro ilay firenena sy lay vahoaka ao aminy no mahanitra firenena zany lasa mahanitra moa le vahoaka lasa fadiranovana fa lay mpitondra tsy mahanitra mihitsy zay aloha tsy nisy an'izany mpitondra zany tamin'ireo firenena reo napotika ny ady lay firenena napotika takininona lay firenena ilay mpitondra tsy potika mihitsy fa vao maika nanakarembe daholy zany zany a eo zany no tsara hojerefana hoe io firenena mitory an'ilay orinasa io ve nanahoana le mpitondra tao aminy lasa mpanakarimbe daholy ange fa le firenena no nahanitra lay mpitondra tato aoriana zany no mahita ny fahantrano lay firenena de mandeha mitory sy ny karazana zany zany a no manahirana amina tetikasa ohatrany tony tsika zao ve de ilaza fa am'izao fahantrantsika zao de mpitondra mahanitra koa jereo eny kaikinareo eny tanànanareo eny nanahoana ny fitombokarena nanana n'lay mpitondra nanomboka izy nanomboka nahazo toerana ka hatramin'ny androany ary nanahoana ny momba azy talohan'izay zany tsy natao akalana azy a tsy natao anenjehana azy fa natao kosa andiniatsika teny hoe manahoana le izy miteny ianao hoe le orinasa teneninao io a de fantatra izy io a eran-tany fa io zany tsy hoe banky mpampindram-bola ny asany fa mpanelanelana ny firenena am'ireo olona mpanam-bola tsy miasa de vola matory le sur liquidité le mpanam-bola tsy miasa le manan-karena be reny zany a tsy mitady firenena mitady ampiasam-bola izy de io orinasa io indray a no mitady an'ilay firenena na olotsotra mila ampiasa an'lay vola de izy zany eo anelanelana io de am'izay fanelanelana nataon'izay a tsy misy vola mihitsy na ariary ara mivoaka am'ilay firenena ary tsy misy vola mihitsy ariary miara am'ilay olona zany a isambotra n'lay vola ampiasa n'lay vola tsy misy mihitsy fa ny sara-panelanelanany de efa alainy meloha am'y vola arotsany ao am'ilay firenena na am'ilay olona ampiasa azy zany hoe raha ohatra akaiky zany de ohatra hoe raha 1 milliard le vola ka 100 millions ny karamany ny anjarany de alainy 100 millions de ny ambiny sisany am'le 1 milliard lasan'le firenena de ohatrany hoe tsisy vola ny ala tam'le firenena zany le izy tsisy vola ny ala tam'le olona fa efa azo ny anjarany zay aloha fa ro manarakaraka an'izany izy io a manoro hevitranao ihany izy manao an'le accompagnement izy aty am'le fitantanam-bolanao satria izy de mijery mialoha hoe ahoana sy ahoana ny mombamombanao ahoana ny fitantananao vola aiza ny drafitra asa ataonao manao ahoana ny fiabilité an'le izy ahafahany koa mandresy lahatra n'lay olona hamatsy an'lay vola de manome sosikevitranao ihany izy ka ny sosikevitra an'io na mety na tsy mety de anjaranao no mandray an'le fanapa-kevitra zay le hoe ohatrany hoe manana ny souveraineté any ihany zany lay firenena am'le fanapa-kevitra satria sosikevitra fotsiny ny alefany ny sosikevitra alefany io anefa tsy hoe sosikevitra olona tapaizana be fa alefany fotsiny ianao rehefa mahita fa tsy le vola tianao azo fa le fomba hitantananao an'le vola sy ampiaranao an'lay izy mieritreritra ianao fa manana ny souveraineté anao de tsy manina fa zao nitondranay anazy araky ny souveraineté anay zany zany hoe tsy manapaka marina zany lay olona fa ianao no manapaka fa zao rehefa avy eo anao rehefa latsaka amin'iny a afaka miala moramora izy satria miteny izy hoe nareo efa nitoroana hevitra fa tsy nanaraka anay fa nareo nanana souveraineté anareo a de akoronareo zao io zay fotsiny ihany ny anazy hoe sosikevitra io fa izy tsy mirarahanao zany hoe hatafaverina an'io vola io na tsy hatafaverina an'io vola io
tsy hany ny olana ho anazy fa ny zavatra tena karohany de hoe nindrana n'lay voly ianao a ary azo miantoka fa tsy maintsy ho azo nlay olona nampindrana n'lay vola lay voly eo aminao na inona zavatra mitranga na inona zavatra mitranga zay aloha ray zay faharoa manarakaraka an'izany tsika azadino fa tsy mora ny ala am'izany hoe mpamatsy vola mahazatra na ny banque mondiale sy ny FMI ny FMI indrindrindrindra satria nge ny FMI nge ny équilibre monétaire mondial no anisany andraisany andraikitra fa tonga atsika omeny an'ireny le hoe aide à la balance de paiement reny fiarovana ny déséquilibre ny monétaire international reny fa tsy hoe noho ny fitiavany any Madagasikara fa mba tsy isiny le fikorotana n'lay vola zany ivelany noho ny ataon'ny Madagasikara de zay no mandefa anazy foana n'lay manao an'izay aide à la balance de paiement zay fa izao ny fitenenana ty manko zay ihany mba nyteny azy taloha hoe tsy miankin-doha io a de ny hoe raha ny vola avy amin'ny banque mondiale sy ny FMI no andrasatsika de tsy ho tafititsika zay zavatra zay nge ny tenenina de tenenina zay tsy araka lay nytenenana azy tamin'ny nataon'ny filoham-pirenena iny aloha le izy tsy zay le izy fa zay manahirana maneho hevitra anao de ohatra ndraisin'olona atendrony le izy a de rehefa aveo le izy a lasa ohatran'izy zavatra tsisy fotony fa ny teniny hoe tsy raha ny vola ny banque mondiale sy ny FMI no andrasanao ahatafitany Madagasikara de tsy ho sarotra zany satria maninona fanampina nge le ataon'le olo reo e izy aza manampy anao zany a ivoaka ao anatin'le fahantrana ka raha ohatra ianao zany mahita azy hoe manampy anao de ianao ve iraviravo tanana tsy anao ininona fa niazy fotsiny no ampiasainao ahoana moa anao no tafita zay le resaka ohatra ny ataon'ny mpangataka am'izao io hoe mangataka foana izy de le fangatahany ery amoron-dalana ery ve no eritreretinao fa atafita azy tsy zay banque mondiale sy ny FMI zany a miara-miasa amitsika ilaitsika tena ilaitsika ny fanampiny a ilaitsika ny zavatra rehetrarehetra ataony na mafy be arany ny fipetrapetany satria sady mampindram-bola izy manome vola fotsiny anao de mametraka fepetra izy mba tsy hiborika anao fa itsika ny tsy maintsy manana vola koa amin'ny heritsika am'izay hoentitsika miasa fa raha metehitra amin'iny ianao a ino a fanampiana iny zay ohatrany ity moa efa nisy ohatra ray nataoko tamin'ilay mandeha zay ohatra ianao anao trano de mila ianao no manana vola anaovana n'lay trano fa ny anadanao ny rahalahinao ny mamanao ny rafozanao manome fanampiana anao hamitanao an'lay trano zany hoe tsy azonao atao zany metehitra amin'ny fanampinyreo rafozanao sy an'reo a hoe ireo no anaovanao trano fa tsy maintsy rehefa manana ianao a ary misikomponitra ianao a manana vola oentinao hiasa anaovana an'le trano a de manampy ry zareo a de tokony ho tafavoaka ianao zay le izy fa raha ohatra kosa hoe tonga ve le mpamme fanampina anao de mivolanao isotronao toka fa le izy nanaovanao le tsy vita le tranonao ya te hiresaka kely karama ary izy le fonds souverain le fonds souverain mbola tsy voray farany azafady mialatsiny tiako te atoizana ihany zay ihany manahirana am'izao e lay olona mampindrana vola mame volanao reo zany zao a ny banque mondiale sy ny FMI de efa manana eritreritra hoe ianao efa mitady lalam-bola hafa ty ahoana zany nipetraka ao ajanonao tanteraka ave izy zay manko le financement parallèle raha no asa anankiray zany zao tsika ohatra tsika nanao mpikanjany Barea de vola avaiza marina zany nanaovana an'io io ve le volan'ny FIFA ve io sa le volan'le banque sinoa zay mbola voalaza fa mbola tsy nandrotsaka sa le vola mivoaka tato am'le budget mpanjakana vola avaiza zany zao ny resaka momba ny kianjany Barea io tsisy miteny hoe ninam-bola nareo fa azavao le izy zay le izy zay le ilainan'leo mangarary fitondrana mangarary nampanantenany de azavaina le izy atao mangarary hoe le vola ny FIFA tsy nandray tamin'io na ny ariary le vola talo solo tsy nameny de tsy ho raisina tsony ary de tsy raisina tsony raha mbola ame eo izy le vola tato amin'ny anina io no nanaovantsika anazy de tsy fantako moa zany hoe vola avaizandray no antaovana an'le mbola ambombola n'le solo tsy voaloha ao fa ohatra lefa hoe voaloha le vola efa nivoaka tary amin'ny anina nefa zao ndray ohatra ny lasa ohatra ny tsy voaloha ndray le vola zany anie manahirany vola tsika malagasy madidio ny nanamboarana ny kanja io ary efa voaloha ny vola tonga de orina vola tsika malagasy madiodio ny mbola mivavana ny ambombola tsy voalohany sono manahira-tsaina mena zany ary zay zavatray farany a de le resaka fonds souverain ny fonds souverain io a de io zany a
tsy le fisiny tsy mety de Franc souverain afaka manao zany azoko le efitra tiany hitondrana an'le izy tsenina de tsotra kely zay moa teneko anareo hoe le mamosakevitra ho ianao de ampiasain'ny olona rehefa aveo any ruinany de manjary tsy araka le izy azoko le izy hoe le Franc souverain fieritseretany azy de hoe anokana vola atsika de rehefa misy asa maika zany atao ohatra hoe tsika zao nanao fifanarahana tany ivelan'ny tany zao ohatrany hoe tam'le di tany am'le nitondrana an'le barika saika ho fenona zany no verina vanitsy nitondra barika feno iny tamin'iny zao tsika de nanantena hoe tena fivorian'ny Nations Unies de hoe tena hitondra vola be mihitsy tsika de nahazo vola tsika tany fa mbola tonom-bola le izy de rehefa tonom-bola ohatran'iny zany le izy a de le fonds souverain zany afaka tonga de ampiasainao avy hatrany suivant ohatra le tonom-bola iny misy vola arizato ivoaka any de na mbola amin'ny heritaona ary vola iny vao tena tafavoaka de androany zany de efa afaka ampiasaintsika aloha le arizato am'le fonds souverain de rehefa tonga le arizato iny de averina am'le fonds souverain zay le fipetraky le izy fa zao le vola ho apetraka am'le fonds souverain am'izay avaiza ahoana ny fipetrany fangatsika olona firenena manan-karembe de mananambomava atao fonds souverain zany am'y fitondram-panjakana am'y fitondrana firenena ny tena tsy fahaizana indrindra hoe manam-bola ianao misy zavatra tokony tsy atao misy zavatra tsy vita nefa enao mbola manam-bola tsy izy zany enao ny milaza ianao hoe manan-karena manam-bola nefa ria tsy mori misy olona tsy mihinan-kanina afaka anaterana tsy mora tsy sarotra ingeny manatra sakafo any atsimo tsy haiko moa zany filazanareo an'le lara-pahamehana fa azafady fa ny anay rehefa maiky zay niomby ary oentinay amin'ny ropilanina oentinay amin'ny ropilanina niomby rehefa maiky zay satria amehanako maiky tokony ho tonga aingana le omby satria hoampanarahana am'le ombyvositra te atanàna tsinona le de tsy maintsy zany atao de ahitanay amin'ny ropilanina ny omby fa zangy miteny anareo fa azo atao tsara nge mba manatitra sakafo tena miteny anareo na indre mandeha indreo isam-bolana ho andreo any na alatsaka amin'ny ropilanina ary nga le sakafo de mitsipony any tsy maninona aloha refa tena sahirana be mizara azy fa tena za tena tsy zakako zany tena za miteny anareo fa tena tsy zakako aloha le mijery an'le olona mihinana tsiro tena tsy zakako fa ohatra ndraindray tena manahirana na le izy mampite tena tsy haiko ka miresaka an'izay manko tsika tsy ny any atsimo resantsika fa le resaka fahasahiranana am'izao tena efa miatra mirehetrarehetra nisy fotoana ary tsika nyresaka tete tsy misy tsony lay saranga anelanelany fa de tena na fara manan-karena na farany mandraka zay no mahatonga miresaka kely aminareo dany tapahako teo ia de alako tsiny hoe te hiresaka karama ho aza raha jerentsika mantsy ny teti-bola-panjakana ho antaona 2024 zany a de fantatr'zao fa eo amin'ndraiky ambin'ny 100 eo no tapiakarany fisondrotana eo anivon'ny karama zany ny fiombona be ny syndicat nefa efa nilaza fa raha ny zava-misy am'izao fotoana zao sy ny fiakarany vidim-piainana de tokony hatrany amin'ny 300 any mihitsy ny tokony ho fiakarana zany mba hamenona an'le elanelana satria tena efa midangana be loatra ny vidin-javatra rehetra amin'ny fiainana andavanandro de ny fantaniako hoe amany olona ny vidim-piainana tokoa ary ve io fampiakarana karama io iada raha zao zava-misy iainantsika zao nijerena tamin'ny maraina teo azy zao nijery 700 ariary ny kapoaka ny vary tsy pala asa mila manana tsy fantatro ohatriny isan'andro any vao misakafo normal ny ankonana anankiray ataontsika hoe 10 mianaka tena io resaka karama io zany rehefa akaiky ny fifidianana rehefa manomboka hanomana fifidianana de tsy maintsy arangaranga foana io resaka karama mampiasa-panjakana iny fanondrotana azy tsy maintsy ary nisy olona ray izay arany rehefa chef d'état izy nrotsaka tamin'ny fidinana filoham-pirenena nroso tamin'ny fifidianana trampanjakana mihitsy ny namidy mora tamin'le mpiasa-panjakana daholo vila reny azonao 2 millions 1 million franc ary zany no mahatonga ny tranom-panjakana tsisy tsony am'izao ho an'ny affecté sy ny karazany raha le fiakaran'lay karaha mampiasa-panjakana fomba fanao mahavatra hatram'izay iny de tsy mety ary za raha miteny hoe hoa ilay tenen'lay rahabe ny syndicat ngamba le karama ny jerevany de hoe tokony akatra 300 isan-jato ty de mety tena mialatsiny aminao mihitsy ary le be ny syndicat fa tsy le karamanao no tokony ho jerenao fa le karaman'lay farany ambany indrindra any no tokony ataony kajy
hoe afaka hiatrika fiainany ty olona ty raha mikarama ohatriny ary zao ny karama ho a ty averiko foana za naiza naiza fanazavana ataoko ty averiko foana ty fanazavana ty tsy za tsy mirere hoe patron za mpampiasa olona manana entreprise ako donc zany mahafantatra tsara ako fa tsy zay koriny tsy zay mpampiasa koriny mandony karama mampiasa tsy mariny zany ny mpampiasa tsy mandony karama mampiasa fa ny piasa ny mandony karama mpampiasa zany hoe mpiasa amin'ny miasa de rehefa mahazo tombony amin'ny asa vitan'ilay mpiasa iny a de omena azy ny anjara karamany de ny tombony lasanay mpampiasa daholy zany no misy zany tsy mila tsarambelatsy zany fa zany no misy noho izany zany a tsisy mpampiasa afaka milaza mihitsy ny hoe raha ohatriny ny karaman'ilay mpiasa de hoe tsy volo tsisy an'zany ary mbola lay asa vitany no andoavan'lay olona manao an'lay asa ny karamany io zany le vérité de salaire zany no tokony resantsika eo za tena miteny mihitsy fana hoe anao vérité de prix amina solika anareo na amy jiramana inona tsy any ny olona na atao zany koa ny ilainy tena ataovy amy tena vidiny daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tena atao amy tena sahaza azy koa ny vidikatsembohany ny olona miasa raha privé zay ny fanjakana koa de tsy afaka hiteny mihitsy ny hoe mpiasa hoe sarotra ho an'ny firenena ny andohany ny karama mpiasa-panjakana raha betsaka hatram'izay mbola tsy narenareo na indray mandeha raha hoe vahoaka ny taraina hoe tsy voalohanay ny karama ministra zany na tsy voalohanay zany karama président zany na tsy voalohanay zany karama ny directeur ny traiko jiramasy ny anina be debe zany tsy nisy an'zany teto fa voalo foana ary tsy misy mikaiky am'zany satria maninony miandry vokany ny asa tsara fotsiny ny vahoaka noho izany a reo mpiasa-panjakany reo raha atao tsara ny karamany apetraka amy tena karamany a tsy misy vahoaka zany a taraina am'zany ary volam-bahoaka no andavanany karamam-panjakana mpiasa-panjakana fa tsy hoe akory ny hoe rehefa omena karama betsaka za zany no miteny an'zany hoe 600 000 ariary ny tokony karamany mpiasa-panjakana farany ambany indrindra de hoe raha mena 600 000 ariary ny mpiasa-panjakana farany ambany indrindra de atao fafikatrany ave volam-panjakana sa atao babaranahany de rehefa mandohany le vola kely le olona kely karamam-pakariny zay de lasa fafikatrana na sy baranaha na sy barofo fa rehefa mampiakatra ny karama mpiasa-panjakana ambony ny ministra sy ny ana rehetrarehetra ary mbola mamendaminy tengeza be an'ireny olo reny de tsy barofo ny volam-panjakana zany no manahirany eto ary eto tsisy olona be karama tsy voalovola zany ny kely karama ihany eto ny tsy aloha zay kely karama ihany eto ny tsy aloha mitaraina daholo zay kely karama rehetrarehetra tsy voalohany karama ny atao amsena ao amy sena zao de voalohany ny senatera sy ny anina rehetrarehetra nele assistant kely sy ny anina kely ery tsisy voaloha satria reny kelika zany le izy nefa raha ny tena izy zay tambola kely ny zarina an'zao rehefa am'izay maro anaka be maro atrabo be rehefa mizara mofo topaina de zao ny lalàna fe voalohany indrindra zay mizara tsy maka raha tsy afarany zay de raha ohatra zany tsy ampisa le izy a de le nizarany tsy mahazo raha ohatra misy kely didy le izy a de le mizarany nahazo an'iny kely iny fa nen'ny fanjakana mifanohitra am'izay fanohitra amy toetsaina toe-tsaina sokoto zany tokony nareo lehibe aloha ny lehibe nareo nge raha nandray karama volana janvier na volana juin iny mbola tsy laninareo fa nen'le olona kely karama raha mandray volana janvier ny misasaka ny janvier de efa tapitra tokony le kely karama zany aloha nomena dolodolodolo daholy a de farany any be karama zany aloha tokony izy tokony jerena le karama ny mpiasa-panjakana tokony akarina ohatran'zany a izay efa nanao fikajiana niaraka tamin'ny reo ataotsika hoe société civile maro isan-karazany reo a zay micro entreprise kena le farany majinika reny fa nijery fa tokony azo atao tsara ny mameny karama ny mpiasa 600 000 ariary isam-bolana ny karama ny manœuvre zany satria ny manœuvre ny tena miasa azo atao tsara zany fa ny karama ny be karama de tokony tsy hisondrotra mihitsy mandritry ny 20 taona tokony tsisy fisondrotany mihitsy zany hoe mifanakaiko azy zany lay izy ary eo a tokony ay tsara ny mandanjalanja ny vidikatsembohana ara-tsandry sy ny vidikatsembohana ara-tsaina fa ny prestataire intellectuel matetika ny lasa ohatran'ny be karama be de le miasa vatana ohatran'ny kely a de mety hiteny a satria zay nianatra de retsiko nge satria izy tsy nampianariny
tokony ifampitsinjo zany le rehetrarehetra fa ny asa saina tsy mahavita zavatra fa ny asa sandro mahavita zavatra ny asa saina manan-kevitra fotsiny hoe zao fa tsy maintsy mandehany aloha le sandry ka aloha le sandry andehany amin'ny asa fa tsy andehany amin'ny tavanao le sandry fa aloha andehany amin'ny asa aloha fa mety manahirana resaka karama farany ambany moa de ny fanambo-fanjakana de le hoe roa hetsy ariary farany ambany karaha ny amin'ny karama nefa ny ohatrany tsy tanteraka akory ary zany efa 3 taona zao nitondrany fitondrana ankehitriny miresaka an'izay tokoa ianao iada fa ny any ohatra sadiko zay tany Roandanga mba ohatrany hoe tandritran'le Covid reny de tena nitapahana mihitsy ny karamana ministra ny ministra no nanapahana ny karamana zany manoloana nyreny ny fiatrehana ny valanaretin'ireny araka ny tena hoe tsy neto amintsika aloha de mbola tena lavitra be raha zany toe-tsaina zany fa efa ndresaka omby any ianao te efa saika antsaingohako fa te antany fotsiny ny amin'ny hoe be dehibe zao menimenina am'izao am'le resaka aretin'omby any Antsirabe fa ndresany kely fotsiny teto izy teo tamin'ny herinandro lasa ahoana ny hevitra momba an'ity satria mas misy miteny hoe ohatrany ty le fanafaran'omby netiny tenenao teo na vonetinareo plan hoe ty fanafaran'omby ty no mampiahiahan'le piompy zany am'izao fotoana zao surtout ny faritra vakina karahatriny zay ahitana olona maro mivelona amin'ity sehatry fiompiany ty ahoana ny hevitra iada momba an'io resaka aretin'omby io satria raha tsy voafehy io zao de tsy fantatra hoe hitatra makaiza indray io de sanatrianao Covid koa ve tsotra kely le izy olombelona arany nentinao avy any an-dafy miparitaka ny aretina nefa ataoko hoe ambony be mihitsy ny fepetra rehetra raisina rehefa tonga eto ny olombelona mba tsy ampifaritaka n'le Covid ambony be mihitsy ny fepetra rehetra raisina rehetrarehetra vasaina elanelana ray metatra efa anao tanaty bus aloha tsisy ray metatra da zany ny zavatra ridicule be ohatr'izany ny ainantsika eto fa le izy le omby afaka teneninao foana nge le izy hoe efa natao fitiliny reo efa natao an'izao reo efa natao an'izao reo sy ny ana rehetrarehetra fa zao porofoy amin'ny olona hoe tsisy le aretina fa nita voamaso ny olona de misy le aretin'omby ary aretin'omby mbola tsy hitany ary izy de resy lahatra satria rehefa tonga le ombony narary ny ombony tonga kelikely le omby de narary ny ombony de anjaranao no manana an'izay zavatra zay fa za koa aloha raha ohatra hoe amiko fotsiny raha mijery an'le izy de hoe za tsy mino zany hoe tsy nisy aretina le omby avany za tsy resinao lahatra an'izany zany raha tsy azavainao amiko tsara hoe ty le aretin'omby ty tena aretin'omby avany tsy haiko tsy teniteny anara-tanàna fa hoe aretin'omby avany anany ty ny tonga teto Antsirabe fa nitan'ny olona de rehefa tonga le omby netinao avy any an-dafy de nanjary narary le ombony de normal be ny réaction hoe tena le ombinao rangano na tonga an'le aretina zany aotrany tsisy fepetra tokoa nresana tam'le omby satria ka ina le izy nge zao hoe ny vétérinaire teto amitsika rehefa misy le aretin'omby tanatin'le fisin'ny aretin'omby reny misy le olana tamin'ny vétérinaire am'le resaka karatr'omby tsy niasa ny vétérinaire zany zavatra zany manahirana be ary lay omby maty tsisy hoe natao hoe autopsie ohatr'izany nijerena tsara fa de ambangovanga fotsiny le soritra aretina no tenenina hoe zao le aretina mety miteninareo hoe ka le omby avany an-dafy tsisy maty na ray arany or zay mihitsy le izy ka mety le omby avany nge mety mahazaka n'lay aretina azonareo mahazaka n'lay aretina izy ao aminy porter le omby fa tsy haiko aloha raha hoe efa nampanarana tam'le ombivavy tam'le mivositra izy de voly ao mivositra de fidratra zany nge le manahirana amin'izy ka tsy le normal le za zao raha vita vaccine de mahazaka an'le Covid fa le Covid atao amiko afaka afindrako amin'ny olona de tsy midika zany fa tsy zany namindra azy satria za tsy maninona za tsy maty mifindra aloha le aretina de mifindrany de mila zavaina le izy ohatran'izany fa tokony vétérinaire matianina no milaza hoe ary vétérinaire avy am'le vahoaka no tena milaza hoe tena zao mariny ty fahavoazany ty zao marina le izy ny atsika nge ny olana tsy hoe reo omby reo ve nitondra anazy sa tsy reo tsy any nge le olana fa hoe misy le aretina avaiza le izy ahoana ny fomba hitsabona azy tsy hiparitaka sy ny fepetra rehetrarehetra tokony ho raisina fa mitarazoka be foana fanjakana fandraisana fepetra de ka izy efa voakilasiny
président Ratsirahonany mitavozavoza aloha de ato indray aman-dreneny tena tavozavoza de efa mitavozavoza izy aloha efa tokony comprendre tsika olona mitavozavoza kosa ireo zay foana tsika hoe tsy prévoyant mihitsy tsika fa après ny résultat ohatro foana vao miazakazaka manao asana pompier de hiverina kely fa maraparana koa moa tsika hiverina kely am'le resaka jirama iada tsy nisy teo ny orana fa de tapaka nandritra ny fotoana maro ny rano ny jiro ihany koa raha tsy fantatro any aminareo fa eny aminay moa de tena izany zava-misy misy indray ny orana mbola tapaka ihany ny rano sy ny jiro ary ny tena rahararo de lasa malaza be ilay sarina rano mivoaka amin'ny robinet ny jirama tena maloto niova loko hatramin'ny rano fa io hitantsika amin'ny sary io zany de eto andrenivohitra zany ny zavatra mitranga maika moa fa any amin'ny faritra hafa zany zavatra magaga ao anatin'ilay izy de izao hoe rano fisotro madio no nampanantenaina ny vahoaka isa-tokantrano zany ny fanambina petraka tenenina ihany koa etsy andanin'izay ny hoe ho ampitomboina avy-roeny raha tsy diso Clémence Rarinirina mino fa matadidy an'izay tsara hoe ampitomboina avy-roeny ny famokarana herinaratra tena lasa ny say ankehitriny hoe tena mbola lavitra zany ezaka zany da raha reny le lokon-drano teo aloha tena tsy mampangetaheta mihitsy ny tena tsara aloha de alefa ny robinet de mba misotro am'le rano aloha le ministra telo toty ministry ny rano ministry ny énergie ministry ny fitantanam-bola reny zany tokony ho saziny reny tsy mahazo misotro tsy haiko tena tsy mahazo misotro rano amin'ny tavoahangy le tsy misokatra reny pandao tonga de efa asina robinet bron de fa tonga de eo zo misotro raha ohatra anina fa jirama tokoa de zany ny antom-pisin'ny jirama na ny mpanjana tany ary de nametraka ary tamin'ny andro mpanjana tany nisy ny EM nisy ny sem be debe zany le orinasa ny tantana ny jirama tamin'ireny fotoana reny zany satria eo zany le izy hoe ny tokony ho tonga isa-tokantrano de mba isy rano fisotro madio de za aloha de misaotra manokana anao amin'ny ministra fa de ny rano fisotro aloha tonga atao amiko rano chocolat tsy haiko jus de tamarin tonga ao amiko le izy ary de za nge manaiky hoe raha atao test any amin'ny Institut Pasteur io de rano fisotro fa tsy madio satria de iny hitatsika reny ny lokony tsy madio le izy ary taloha nisy filazany dadabe anay aza zazakely latokana trano anao izy ka aza mangala aminao fangala drononon-jaza misy ronono ray litatra eo amin'ny braony eo ambony latabatra eo de mandeha kely izy de sotrony kely de jereny kely ny sotrony de lasa izy mandeha de verina avany izy jereny ndray de sotrony kely de tsy fantatra efa misasaka le ronono mbola eritreretiny ihany hoe tsy zay mahazaza azy de le ministra koa le mila ohatra le ministry ny rano koa oatra mieritreritra atsika ohatra zany ny rano alefa amin'ny famatsiana rano ana vahoaka ohatran'io tsy tisy be le filazana hoe resaka filtre zany fotsiny io zany le mandainga ohatran'izay zany tsy tokony tsy mety mahitsy fa ny rano io rano sotrotsika eo misy traitement d'eau atao zay ary lay bo anatin'lay rano mivoaka any amin'ny robinet iny tsy bo flottante fa lourde iny mavesatra iny zany fotaka mavesatra iny no zany tsy mitombona mihitsy lay filazan'lay ministra hoe resaka filtre fotsiny io raha filtre any Mandroseza ny simba tsy ny rano any Sabotsina Mena satria ny rano any Sabotsina Mena popina vao imamba de alefa etsy eo Ambohimena de ao ny diovina ao ny traitena de alefa misimbe ny rano de mivoaka ny rano any Sabotsina Mena sy lafa iny tsisy idirany resaka filtre simba any Mandroseza zany fa ny zava-misy eto amintsika de zao ary za tena miteny any vahoaka an'izany io rano mivoaka eo aloha de tena marina hoe rano fisotro raha resaka bakteria na microbe zany tsy misy io fa izy kosa de raha tsika mahita io hoe maloto raha mipotaka tokony iny teny ministra iny zany raha marina de tokony hoe amporosiana ny tsiraray isa-tokantrano tokony hanana filtre eo amin'ny compteur alohan'ny idiran'le rano any an-trano de mba samy mahazo eau filtré zany aloha farafaratsiny ataotsika mba mavita hatrany amin'ny 65% any ny voatazon'ny filtre eo raha ohatra anao zany mampiasa ataotsika hoe 25 à 50 micron zany tokony atao aloha de tokony misy fanahitanana ataon'ny jirama koa hoe tokony tsy maintsy ampangotrahana foana le rano tsy maintsy tehirizina apetraka atao dekantena zany apetraka anaty siny be de avela aloha itsika hidina any ambany le fotaka de alaina le ety amboniny
mba tsy nanana lay fotaka iny fa iny a rehefa fotaka veny tonga ao anatin'ny kibonao tsy fitsy de tsy makararehonao koa iny le izy zany ary fahatelo ny ranonorana raha avy tsy hoe tonga de miditra any anaty teo avy le orana de miraraka riandrendrano de miditra any anaty teo de ndrampotaka be ny tonga any am'popy tsy disy be le filazana hoe vokatry le ranonorana le izy fa io rano alefa am'pompy io a de apetraka amina toerana anankiray foana izy io rahantsika mahita eo mandro seza io rano mandro seza io zany io de mipetraka eo izy mitsika ny fotaka tena mbola tsy tena mitsika tsara ary izy a ao ambony eo ndray mbola misy bassin de décantation itazomanazy be dehibe de misy traitement d'eau atao fa ny marina foly e fotoana tsy ampy le temps de dépôt satria maninona lafo ny fanadiovana ny rano produit fanadiovana rano koa lafo be itsika manenjika production rationné le atao eo zany mahatonga an'io rano io a tom rationné na le rano zaraina ze vita eo zany rationné na de zay mahatonga an'le izy hoe lasa jirama patsaka am'izay ny atao amitsika tsika ny eritreritra azo jirama de hiala mifatsakana fa jirama am'izay raka lasa patsaka lasa misy taxi rano am'le bidon jaune reny manisy soratra ngeda be lasa patsaka eny lasa création d'emploi aloha le izy normal raha isainareo hoe misy création d'emploi ngeda be hoe be de be ny olona lasa patsaka ko ray alina indraindray mividin'ny rano ray bidon 10,000 indraindray vao mahita le 2 sy ny karazany rehefa bebe mandeha fa ny tena tiako resahana de hoe lasa patsaka le jirama toma misiterina le rano ngambany farany koa zany ampidiritsika indray ministre ny transport ndray aloha mitaonataona le rano ao da jirama de mba moramora koa fitaomana le rano de toma le rano a rationné na nanaovana an'io lafo le rano fa itsika tsy mahay mitsitsy rano tsy resaka zany hoe resaka orana taraiky zany mahatonga an'io rano io ny orana taraika raha ohatra ianareo tsika miresaka an'izany raha zao hoe zany tsisy orana mandritry ny heritaona na mandritry ny folo taona eto Madagasikara de tsisy rano nefa itsika ary mieritreritra fa tokony hanondrana rano fanoranana rano zany mety mimena reo fa possible zany a ny rano resana le ahondrana le rano am'le la source naturelle ohatran'ireny eny Andravovelona la source reny zany ny any andafy nge be de be mividy an'ireny ary tsy maharaka ary ny azy afaka fa ny olana eto amitsika ny gestion de l'eau tsy misy zany problème eto ny rano eto tsy haitsika mitantana azy ny rano misy eto ny rano efa misy io a rehefa tsy voatantanao io zany a de ohatran'io fataro tsara fa ny rano madio no lasa rano maloto de diovina de zay ihany no miverina rano fisotro madio ary any andafy arany a be de be mihitsy ny hoe rano eau usée zany hoe le rano efa avany anaty tokantrano reny eau usée fa tsy eau de vanina ireny a ohatran'ny anosy reny zany a ohatran'ny masay de reny ny diovina de miverina rano fisotro madio a fa tsy rano fisotro maloto ohatrany atsika io fa rano fisotro madio de sy be de be nge firenena misotro an'izany fa tsy miteny fotsiny fa azo atao tsara zany ary tsika entona tsisy orana tena mbola ataoko hoe 10 taona zany ary tsy possible zany hoe tsisy rano zany te misy rano eto rano ministre fa aitsika io sady niarany mahay an'io tsara tsika fa ny resaka gestion de l'eau moa teo tsy amin'ny resaka rano fisotro madio fa nany amin'ny resaka fambolena ary tsika tena mbola lavitra be mihitsy zay no mahatonga ny sahirana be foana tsika vo taratara kely ny orana amin'ny resaka fambolena zany isany mampimenimena ny tatsaha farany teo farany miresaka le rano teo ihany koa ianao tsika neto teo tonga hatramin'ny hoe any tsy daisiko izy teo any faritra atsimo izy le tanàna anankiray iosy manafatra rano aty Antananarivo mandeha taxi brosy noho ny tsy visin'ny rano amaraparana fotoana tsika iada satria efa lasa de lasa ny fotoana tsika iresaka politique tsika ty amin'ny farany tsy afaka hoditsika tsy hita ny zavatra misy am'izao fotoana zao satria de be ny fanehoan-kevitra momba ny fandrafetana ny CNI ny HCC am'izao fotoana zao tsika andro angamba sisa nisana digadona ny 2024 satria andro antsika zao 2 décembre 2024 kelikely de ho tonga indray ny 2024 de mitodika amin'ny fifidianana daholo ny masony rehetra ny fomba fitondrana moa am'izay fa mitodika any fifidianana mihitsy izy ireo ahoana ny mety kosary isy iada raha ohatra ka tarafina zany amin'ity firafitry ny CNI sy ny HCC ty mamela kely fotsiny ianao amin'ny kely ray minitra kely fotsiny hanazavako an'le resaka momba ny jirama teo am'le resaka jiro fa teny kely amin'ny ministre ako ny filoham-pirenena nananavina tam'le izy vao tonga teo am'le resaka fampiroboroboana ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro de raha iny zavatra resahany iny zany tena zavatra marina iny
fa io zany le fomba fampiasa azy fotsiny no mbola tsy tonga am'zareo fa nga ministra nefa nandiso an'izay zany rehefa tonga ny tendrena ministra nylaza hoe raha ny énergie solaire no eritreretitsika fa afahantsika miasa anaovana ny industrialisation de tsy possible de za zany miteny am'le ministra hoe possible zany nga ministra nianatra momba an'itsika tena possible be ary tena tsara lavitra ary zany fa ny fomba fampiasana azy fotsiny tsy azonao le izy mbola tsy hainao satria aminy anao mbola tsy tena nanao politika tsara fa io énergie solaire io no tena hoavin'ny firenena rehetra amin'ny industrialisation zay zany zay fotsiny ny énergie reo ny valable rehetra mihitsiny fa tsy lasa ohatrany mandiso ny zavatra nampianarina hitany ampianarana ianao raha miteny an'izany fa raha fa ohatra hoe tianao azavaina aminao le izy de midadava fotoana de azavaitsika imasom-bahoaka le izy mivantana imasom-bahoaka hoe azavaina tsara miaraka eo nanontany ianao am'resaka politika atsika voalohandray efa niteny amiko any le izy tany aloha tany nyresaka politika misy am'izao eto Madagasikara nge misy zavatra be deabe kitikitianao am'y fanambatambazana rehefa iroso am'y fifidianantsika zay aloha zany tsy editsika hevitra zay de anisan'zany zany reny hoe fikitikitiana zao ny resaka momba ny karaha-mampiasa-panjakana fikitikitiana zao ny momba ny hoe fanomezana moto ny be ny tanàna rehetrarehetra zany zavatra zany ny 4 ny député moa tsy haiko tsara ahoana ny fiafarany ny gouverneur efa mipetraka na de tsy ao anaty constitution azany iny député nampitomborina ny vola be deabe ary za miteny anareo fa raha izao fizotro ny firenena zao tsisy fifidianana afaka hoeritreretina fa marina soekeny rehetra ny antony de tsotra ihany na ny lalam-panorenana hitondrana ny tany sy ny fanjakana am'izao na ny olona nanoratra azy azany de efa tsy manaja azy no tena olana zany tsy hoe tsy te hanaja an'le lalam-panorenana izy fa le lalam-panorenana mihitsiny no tsy afaka hiasana satria noeritreretina fa tsy ny tena nitondra fa ny hafa de afaka hoporetina amin'io kanjo ny tena indray mivoaporotra am'le izy tsy afaka miasa de lasa zao rahantsika mahita zao mivokany raha miteny moa ny olona hoe mandeha zao de ataoko ahoana fa de za rery zany tsy mandeha am'zaoko fa io zany tena marina tena tsisy mandeha ary zao tsisy raha miteny ny olona hoe reo seni ireo na nyrafitra nametrahana ny seni de andeha ataotsika hoe ny fitondrana teo aloha nametraka azy nametraka ny lalàna nametraka ny fepetra sy ny ana rehetrarehetra eny nomboka 2010 nge tao anatin'izay tetezamita ny feuille de route io constitution io sy nitondratra am'izao de kipara ihany reo fa zay de miteny hoe tsy afaka atao zany rehefa raha mahita fa ratsy tsy mety andao tsy tohizana andao tsika anao vaovao tsy sarotra ny mifandinika mametraka senia nambolo seni ihany ary no atao anarana tsy le anarana ny olana fa le fomba firafitra le izy mihitsy fametrahana an'le rafitra tokony isy rafitra mpanaramaso avy amin'ny mpanao politika raha voaresaka fifidianana satria mpanao politika mirotsaka ho fidiana no voateny ao ny fitsarana sy ny ana rehetrarehetra any velan'ny seni zany de misy fitoriana atao any amin'ny velan'ny seni zany no atao tsisy mpanao gazety mena fahalalahana feno zay vonao any ana fahalalahana feno mihitsy no mena ny mpanao gazety afaka miditra amin'ny toerana rehetrarehetra anaovan'ny fanadidina tsy ao amin'ny seni ihany fa na any amin'ny ministera rehetrarehetra na any am'ireny orinasa-mpanjakany reny zay makasika ny vahoaka rehetrarehetra de tokony alalaka tsy azo sakana na ary ampiny ny tafika sy maramila sy ny gendarme izy amin'ny fomba rehetrarehetra natanterahany any asany mba hahafahany mampafantatra ny marina fa raha ny mpanao gazety fotsiny mahavita an'izay asan'izay tsy misy mpanohatra na ray arety mba hita ho tenenina tsy misy satria rehefa tapitra voalaza ny mpanao gazety ny zava-misy marina de afaka manitsy ny tenina ny tsirairay zay ihany nge ny teny ilainy zay ne zavatra de daviny ny mba tsy hananatsika tsy andiso lalana atsika ibrika zay eo tsy misy mieritreritra anao hoe adala mihitsy fa mba disodiso kely anao de tsy tokony ibrika anao de zay ny ilaina le fa filazana ny marina fanatsaika fonana ny mety rehetrarehetra zany izay ny zavatra tena tiandrasiny eto am'ty firenena ty fa raha io zao politika ny entin'ny firenena zao no eritreretintsika fa isina fifidianana am'lamima tsy mety ary tokony zao tsy miandro fotoana ela
za moa de mbola gaga amintsika ohatrany hoe mbola mifampiantsoantso io fa tokony zao de fifandiniana hoe ahoana ny anyvatsika nsen'io ahoana no ametrahantsika ny lalam-pifidianana io na mbola roa taona ary tsy manina fotoana lava misy sainana tsara de tokony atao aingana be zany le izy rehetrarehetra fa tsy andrasany efapotomoto eo vao hoe eny raha ngafa tena ohatrany tsy ambo fotoana fa de andao indray raha tsangana ny tetezamita zany mety anahirana io zany mety tonga am'zany fotsiny io iana ary fa de samy resy lahatra mariny tsika fa tsy mety marina le article 54 tsy mety mariny ty resaka manday impératif ny député ty rediredy fotsiny nge reny ataony mpangataka hoe tokony isaina ny député tokony heritreritra ny député amin'ny fandanina n'le lalàna sy ny anina fa tsy tokony inona-mbolo fotsiny ka izy reo vao mivoana n'lay torohevitra varia amin'ny fohy be to miongana avy atrany araky ny lalam-panorenana tonga de miongana avy atrany kizy hoe ianaiky iongana eo fa tsy aloha nitafokirina mafy ny seza de nitanao na manankatanana izy tsy safa ny tanany mbola mifikitra n'le seza mafy aotsikotra fotsiny aloha ekena io zany io aloha ny manome manda de nitazo ny tanana mitazona tsara n'le seza ifikirana de mena andala lesy fa elala tsy mifidy va zany fa tsy eto zany tsena za tena malahelo e tena le tsy le tena tombontsoan'ny firenena tena ohatrany lasa kilabao lasa kilabao le izy tsika rehetrarehetra miara-miaina eto mahita an'izy hoe tsy mandeha nefa mbola samy ohatr' zao ihany tsy haiko ya ankasitrahana fananakarena tokoa ny fifampisarana iada fandroany moa zao no vahiny tato amin'ny sahilasy zao ianao inona fa tsy farana fa ho avy keo ny manaraka satria de be raha ny androany manokana aza misy fanontaniana sasany nampandeferintsika Clémence Rarinirina fa de ankasitrahana be ny fiarahana teto androany ankasitrahana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany tsy ho lava resaka izahay fa dia manakatona ny fandaharana ary de mamenty fotoana aminao ao amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko veloma tompoko